Anatin'izay tetika sa avatsy ny fidarabola izay ny fampifanana manokana ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra mazava ho azy resaka fambolena sy ny fiompiana ary anatin'izany moa ny tetika sa Formaprod fa mahasotoana ihany koa ny CAFPA izay fitoerana fanofanana sy fampifanana momba ny fambolena eny mahitsy eny izay mbola notsidihan'ny filohan'ny FIDA ihany koa teny toerany Aina Ravetana nagnona ny vaovao. Atao filamatra amin'ny fanofanana ireo tanora matianina amin'ny seha-pirenena ambanivohitra ny ivitoeram-panofanana CAFPA na ny centre d'appui et de formation professionnelle agricole eto mahitsy hoy ny filohan'ny FIDA Alva Lolario noho izy manome lanja ny seha-pirenena fambolena sy ny fiompiana antoky ny toe-karena. L'agriculture en Madagascar, c'est un pilier de l'économie. Et nous pensons qu'investir dans des personnes et dans des jeunes qui peuvent se développer et transformer les zones rurales et aussi les emplois, c'est très important. C'est un très bon exemple de la formation technique et aussi de comment des jeunes peuvent vraiment faire ses rêves et avoir ces emplois et aussi employer des autres personnes. Miainga amin'ny fampitomboana isan'ny tanora voahofana amin'ny seha-pirenena ambanivohitra ny fampandrosoana maro lafy. Miainga aty amin'ny tanora sy ny fampiofanana no ahafahantsika manana seha-pirenena mahomby izay indrindra no idiran'ny FIDA hoe tsy any amin'ny sehatry ny production ny fikarakarana ihany sy famokarana fa aty amin'ny fanofanana an'ireo tanora izay ho lasa mpisehatra amin'izany fampiroboroboana ny ambanivohitra ny amin'ny fambolena sy ny trondrony ary ny fiompiana izany no efa idirana. Efa andalana hoy ny talen'ny FIDA amin'ny sahanan'i Madagasikara, Comore, Maurice ary Seychelles ny famolavolana ny fahandarana asa atao hoe progrès izay andimbon'ny Formaprod ho tapitra ny 13 izay mitetina 20 tapitrisa $. Il y a un nouveau programme Progrès qui est en cours de formulation dont le montant des investissements sera de 120 millions de $. Donc lui, il va démarrer l'année prochaine. Donc au moment où Formaprod sera en train de s'achever, nous démarrons avec un nouvel investissement qui va augmenter et mettre à échelle les réalisations de Formaprod. Ankoatra ny fitsidiana ny CAFPA teto Andranovaky dia ny fampitafa amin'ny vatana tamin'ireo efa navitan'ny fiofanany ary lasa mpandraramatianina sy maliotena tao fiadana kely ireto délégationna ireto nisongadina ny fiompiana kofaka nanofo any Arnaud sy ny gana kely any Rondro izay efa samy nahatsangana ny orinasany manokany avokoa.